nefa dia anisany parametra takina zany amin'ny fiarahana amin'ny tompo. Andriamanitra tsy mitady zavatra maro be aminao fa kosa mitady ny etaetanao. Zay natonga anazy indray andro fantatr'Andriamanitra tsara fa jamba i Bartimeo. Fa jerevy tsara ny question napetrany hoe inona ny tianao ataoko aminao. Hitany tsara mihitsy fa tsy nahitany masony Bartimeo. Satria ny andro izy, ny herin'Andriamanitra zany revagna tsy afaka mihetsika raha tsy mahita etaeta. Ny etaeta égale finoana. Tena atao hoe etaeta. Matoa zany tsy hita tsony ao anatinao ny etaetan'Andriamanitra dia manomboka miala tsikelikely aminao zay ny finoanan'Andriamanitra. Nisy lehilahy anankiray koa narary indray andro tao amin'ny fariny Betesda. Dia rehefa tonga teo aminy Jesosy dia nametraka question hoe teo sitrana va ianao? Fantatry Jesosy fa marary le olona marary marao tsy teo sitrana. Dia jerevy tokoa fa rehefa nagnotany azy Jesosy dia mbola nalefany lavitra be le resaka. Izy ty eto moa kozy izy tsy azonareo le resaka ozy fa rehefa etsegna ozy ty rano ty dia zay olo jiaby matanjatanjaka jiaby ozy misaoty avy afaran-tegna agny. Dia an-tegna ozy izy marary tsy sitrana. Nefa question tsotra be hoe teo sitrana va ianao? Na oui na non. Natonga an Jesosy mbola nametraka an'izay question zay dia miandry ny etaetany tsirairay avy izy. Ka ninona zany revagna zavatra sarotra lovanao, fiainana sarotra iainanao, rehefa miaona amin'Andriamanitra sahala amin'izao ianao dia apetrao foana ny etaeta ao anaty. Mila misy etaeta. Raha angataka zavatra amin'Andriamanitra ianao, tena mampangetaetanao ve io zavatra io? Raha miandry zavatra avy amin'Andriamanitra ianao, tena mampangetaetanao ve le zavatra andrasanao sa hoentiny fentanentanana fotsiny ianao? Mila mahita zavatra avy ao anatin'ny fonao zany Andriamanitra, zay izy vao afaka mamaly ianao. Tsy ny fitabatabatsika no mahatonga an'Andriamanitra mihetsika, tsy ny ranomasotsika, tsy ny fitarainatsika, fa ny finoana ao anatitsika. Jamba ho aty eo Bartimeo, fa mbola napetraka Andriamanitra ny question hoe teo sitrana ve ianao Bartimeo? Narary le lehilahy tao amin'ny fariny Betesda, mbola napetraka Andriamanitra ny question hoe inona ny tianao ataoko aminao? Ka ao amin'ny Jaona toko 7, ny 7:7. Raha mba niaraka aminao ny baibolinao ndao mba vakitsika vetivety. Filazantsarany Jaona toko 7 dia ny 7:7 no vakitsika. Jaona toko 7 dia ny 7:7 ka hatramin'ny 8:7. Izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe Jaona toko 7 7:7 ka hatramin'ny 8:7. Ary tamin'ny andro farany, zay andro lehibe tamin'ny andro firavoravoana, dia nitsangana Jesosy. Nagnino ny Jesosy? Tamina fety be zany io nitsangana hono Jesosy. Ka niantsona na hoe raha misy olona mangetaeta, aoka izy anatona ka hisotro. Nitoditodika mokolo, ino mo raha koragn'ny ramosety? Ivatagna anazy be io talohan'olo teo. Fa tsy hoe nitondra rano tamin'ny kopy izy, na hoe nisy koveta teo, na nisy piscine teo. Nitsangana hono izy tampovoan'olo maro. Dia ny question napetrany dia hoe raha misy hono mangetaeta dia aoka izy anatona. Raha misy olona ozy mangetaeta, aoka izy anatona ka hisotro. 9:7. Izay mino dia hisy onony rano velona iboiboika avy ao an-kibony araka ny voalaza ny soratra masina. Izay mino zany hoe io finoantsika io zany mamorona zavatra ao anatsika. Ny etaetatsika ny kree zavatra, mamorona atmosfera. Ianao zany ndraindray mety hoe tsisy zavatra marobe vitanao. Mety andeha ataoko hoe tsy nahavita ny vavaka mihitsy ianao na hoe tsy nahavita ny fadianina ianao mahazo avantage ndraiky le tsy te andeha ke maregny zay. Na tsy mandeha mifadianina zany mety tsy hoe mety.
mba ialagna amin'le fomba fijerintsika ndray miveritsika fa avy amintsika mahatonga an'Andriamanitra miasa, tsy avy aminao mahatonga Andriamanitra miasa fa avy amin'ny finoana hita ao anatinao. Zay mino azy izy dia ho hisy rano velona miboiboika, tsy mety ritra ao anatiny, tsy mety ritra hony. Zay mahatonga ny soratra masina koa miteny fa ny oloko marina ozy dia ho velon'ny finoana. Misy raha mamelogna zany, on'ny rano velona miboiboika, tsy mety ritra. Zany revagna no agnisan'ny secret anankiray raha te hita miracle ianao amin'ny fiainanao, aza miantehitra amin'ny zavatra vitanao, fandana miantehitra amin'ny finoana sy fahasoavana. Zay ataovy matomboko be agnatinao hoe za tsy maintsy tahina, za tsy maintsy mandresy, tsy maintsy azoko io zavatra tadiaviko io, dia ampagnarahanao etaeta le izy. Fa tsy ampagnarahanao hoe za nefa nagnano fanatitra, mety nisy navita fanatitra mihoatra ny hainao agny fa tsy mety mahazo vady. Za nefa ny fadianiny, mety nisy ny fadianina ela be no le vitanao agny fa tsy mety nahazo asa. Donc ozy izy ny Baiboly tsy avy amin'ny asa ozy fa ndraho isy reare fa avy amin'ny finoana. Mila hita zany revagna amin'ny fiainantsika ny finoantsika ny zavatra vitan'i Jesosy. Amen. Ka eto miresaka hoe mila mangetaheta. Inona moa ny atao hoe mangetaheta? Amin'ny teny frantsay izy hoe soif. Soif. Raha azavaina zany amin'ny dikateny mitovy dia hoe sensation plus ou moins vive de sécheresse. Sensation. Ny fahatsapana, fahamainana ao anaty. Regninao zany misy raha tsy ampy aminao ao. Ny olo araiky revagna raha vao tsy mahatsiaro mangetaheta tsony tsy salama. Tsy salama. Vao vetivety za mba naheno resaka na dokotera fa hoe ny fisotroagna rano ony dia magnasitragna aretina. Ebe da be hono ny aretina sitragna ho azy rehefa mazoto misotro rano ny olona anankiray. Zany nefa ndraindray tsy tsapatsika, tsy tretitsika, veritsika hoe isaky mihinan-kanina fô za vao misotro rano. Or nefa dia tena ilaina ny fisotroagna rano. Ka ny vatagna tsy mahatsiaro mangetaheta itsony dia vatagna tsy salama. Misy zavatra tsy mifonctionne zany ao. Ka raha anao amin'ny fiainam-pananao no misy zavatra manomboka tsy mampangetaheta-nao itsony dia mazava ho azy manomboka nisy fiemorana zay ny ara-pananao. Or nefa Andriamanitra dia mitady olona mangetaheta. Araka i Jaona 7 io, nitsangana hono izy tamin'ny andro firavoravoana, tamin'ny andro anankiray ngeza be, dia niteny tamin'ny olona rehetra hoe avy manatona ianareo rehetra zay mangetaheta. Ary zay mino ao Jesosy dia ho hisy rano velona miboiboika tsy mety ritra ao anatiny. Amen. Mahatsiaro maigna zany ianao, tegna regninao mihitsy hoe maigna za zany. Zay ny atao hoe mangetaheta. Azo ilazagna anazy ihany koa midika teny mitovy dia hoe désir très ardent. Désir. Mba mahay koa pasteur io. Désir très ardent. Izy moa kiteny frantsay io raha tsy asivagna tsy style hely karaha tsy magneva. Raha izy atao dia désir très ardent. Izy nao va soneragna mihitsy pasteur io anao avako. Azy dalo izy mba asiagna style kely désir très ardent. Ao tsara. Amen. Zany hoe misy zavatra zany mila tsapanao fa tsy ampy ao amin'ny fiainanao sady hitanao. Misy zavatra hitanao hoe tsy ampy. Sady hitanao hoe mahasoa anao le zavatra nefa tsy ampy aminao. Mba matsapa an'izany venao. Misy fotoana venao mba matsapa hoe tsy ampy vavaka za zany. Raha anao zany tsy matsapa an'izany, tsisy etaeta tsony zany aminao koa. Dikan'izany efa mangatsiaka tanteraka anao. Miala zany le etaeta tao anaty tao. Misy olo nefa tsy matsapa an'izany hoe tsy aminanjy eny fiainam-panahiko zany. Raha vao anao zany tsy matsapa an'izany mihitsy mampatahotra hoe tegna mba ho candidat ny lanitra venao un jour. Rehefa manomboka mety aminao le mandeha mamonjy cabaret, mamonjy soirée. Zany moa tsy moa bonne année raha moa kizegna pasteur na bonne année izovy. Izy koa fa anao nanomboka nankafiany regny zavatra regny mampatahotra.
ny fomba ialany finoana io agnatsika ne tsy tonga dia maventy be manomboka amin'ny zavatra kely. Tainy tompo ianao, tainy Jesosy ianao. Amen. Amen. Dia mba averegno agnontaniana kely ny olona akaikinao, mbola mangetaheta ve anao io? Ny olona rehefa mangetaheta tsy mila entanina isotro rano, izy no mitady tany misy rano. Fa raha anao zay no mila mipatsahivana ndao dia hivavaka tsy mangetaheta fivavahana anao zay. Fa ny olona mangetaheta zava-panahy, izy no mitady fiangonana, fa tsy hoe izy no antsovon'ny paster na antsovona mpiandraikitra. Ao venareo ya zany izy io. Anao rehefa mangetaheta, mbola olo ndraiky mivolagna isotro rano fe fa anao mihitsy mitsipatraoko. Ya raha nareo mizala mbola tsy namana rano, nareo mizala tsisy aiza mbola misy rano, satria anao mangetaheta. Mais c'est vrai ou pas vrai? Anao no lasa mitady an'le izy rehefa. Eo zany ny afantaragny mangetaheta ianao. Ary raha vao renao amin'ny fiainanao fa mila n'Andriamanitra ianao, tsy mila mpatsahivon'olo anao hitady eglizy. Izy nao aiza misy toerana misy délivrance, aiza misy toerana misy fivavahana. Ary raha vao ianao manengetaheta, malaky be ny fiasan'Andriamanitra amin'ny fiainanao. Amen. Tain'Andriamanitra tsika. Tsy mila mpatsahivana fa manana ny atao hoe initiative izy hitady an'le zavatra ilainy rehefa mangetaheta. Amen. Ny fanjakan'Andriamanitra nefa riavana voalazan'ny Baiboly fa hatramin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa ny mankatio izy dia rombahana. Ary zay mandrombaka azy izy dia mandrombaka azy amin'ny kery. Voalaza zany anaty Baiboly ao. Zay mangetaheta ihany zany mahazo anazy hatramin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa. Anao angatsika amaky tantara fohy ato amin'ny bokin'ny Mpitsara ato. Mpitsara toko 7. Dia vakitsika amin'ny andiny voalohany. Miala Josoa anao dia mahita Mpitsara. Mpitsara toko 7 andiny voalohany. Zay manana Baiboly zany androany mahazo tombony. Fa zay tsy manana Baiboly mahazo be. Dikan'izany samy mahazo daholo. Mpitsara toko 7 ovakitsika amin'ny andiny voalohany. Samy mihaino tsara tsika rehetrarehetra. Mpitsara toko 7 andiny voalohany. Hoy eto hoe: dia ny fo maraina koa Jerobabela, Gideona izany, sy ny vahoaka rehetra teo aminy, ka nitobo teo akaiky ny loharano Haroda, ary nitobony Midianina koa teo avarany, teo Andoasa anilan'ny Havona More. Andiny faharoa. Ary hoy Jehova tamin'ny Gideona: maro loatra ny vahoaka eo aminao, ka tsy hanolotra ny Midianina eo an-tanany aho. Fa andrao ireare amiko ny Israely ka na hoe ny tanako ihany no namonjy ahy. Koa ankehitriny andeha miantso eo anatrehan'ny vahoaka hoe: na iza no matahotra sy mangovotra, aoka izy iverina ka hiala amin'ny tany avoan'ny Gileady. Dia niverina ny olona 2,000 sy 4 alina. Firy olona niverina? Ya, nefa mbola test io zay olo matahotra zala ndao mierigna. Ya, zay misy raha mampatahotra miregna, matahotra oragnandro fa agnoragna ny andro eo maregna lakamisy. Sady misy ranom-potaka miditra amin'ny zionaka io. Dia jerevy tsara fa natonga n'Andriamanitra nanao an'izany ony ndao ozy irehareny Israely vokatry le fandresena azony. Dia rehefa natao le annonce, andeha ozy Andriamanitra miantso eo anatrehan'ny vahoaka hoe: na iza matahotra sy mangovotra, aoka izy iverina ka hiala amin'ny tany avoan'ny Gileady. Dia niverina ny olona 2,000 sy 4 alina. Fa ny iray alina no sisa. Firy zany zareo raha ataony konty? 2,000 sy 3 alina zany totalin'olona. Fa ny 2,000 sy 4 alina déserte. Dia niverina ny 2,000 sy 4 alina. Fa ny iray alina ny sisa. Andiny faefatra. Fa hoy Jehova tamin'ny Gideona: mbola maro ihany ny olona, ko ampidino ho eo amin'ny rano izy.
nagnino raha zegny, karaha misy hoe zino, karaha magnano zino zany.